Fary miarahaba-tsika tsirairay avy indray amin'ity alarobia fa 7 amby roapolo ny volana desambra ity, ary manona ny fahasoavan'ny tompo ny tokantrano sy ny isam-batan'ny olona tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao. Ny rariana dia tompo fitahiana, tompo fahalalana ho ao amin'ny tompo isika, ary ijoro hatramin'ny farany eo aminy. Lohan'ny tirantsika ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Dia Andriamanitra tsara eny an-danitra mbola velom-pisaoranao izahay noho ny amin'ny fotoana sy ny tombonandro izay mbola omenao anay. Misaotra noho ny amin'ny fahasoavanao izay mbola posakao, ary mahatsapa manana fitahiana, mahazo fitahiana ary manana fahasambarana tokoa izay miaraka aminao. Mety aiza ianao tompo amboly zavatsoa tokoa ao aminay mandrakarivo indrindra ity maraina ity, ka nikivy ampaherezo ny malaindaina omeo fahazotoana. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androana dia manao hoe zanak'ondry tsy misy kilema. Nalaina amin'ny Apokalipsy 7:12 manao hoe: ary ankohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany, dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry, izay voavono hatramin'ny nanorenana an'izao tontolo izao. Amen. Talanjona isika eo am-pamakiana ny tantaran'ny Lotera, tantaran'ny Knox sy ireo mpanavao fivavahana fahiny, mahita ny herim-po izay nananany sy ny tanjak'ireo mpanompon'Andriamanitra, ary iritsika ery ny anana ny toe-tsaina izay nanetsika azy ireo. Dia itsika ihany koa ny mba hafantatra an'izay niavian'ny heriny, saingy tsy tonga lafatra tsy akory ireo olona nanana ny maha-izy azy ireo, na dia nampiasain'Andriamanitra azy. Ny fahendreny no tokony alaitsika tahaka, fa tsy izy ireo no ataontsika fianatra akory. Nanana talenta tsy fahita firy ireny olona ireny, na ahafahany nanao ny asa fanavaozana. Hery avy any ambony, fa tsy hery avy amin'ny tena no nanetsika azy ireo, kanefa tsy izy ireo izay fitaovana nampiasain'Andriamanitra no tokony ho asandritra sy homem-boninahitra, fa i Jesosy Tompo izay nametraka ny fahazavany, izy ilay nametraka ny heriny teo amin'izy ireo. Aoka hideran'Andriamanitra izay loharan'ny fahazavana rehetra isika, izay tian'ny fahamarinana sy tian'ny fahitsiana, ary Andriamanitra izay manetsika mba ho fanavaozana ihany koa. Raha atao hoe anjely mpitondra hafatra no manokatra eo anoloanan'ny olombelona ny are-pahalalana izay mifandray amin'ny zavatra ny lanitra, fetany tanàna manao ahoana no entin'izany eo amin'ny tontolo kristianina? Andidina an'ireo mpitondra hafatra ireo ny rivim-piainan'ny lanitra, ary hanao ahoana ny hafanampon'ny olona sy ny etaetan'ny iain'ny teny izay ambarany? Kanefa lehibe lavitra noho ny anjely ny tonga teto amintsika, ny tompo mihitsy ny tonga nitondra ny fahazavan'ny lanitra eo amin'ny olombelona, naneho ny tenany sy nilaza izy fa ray amin'Andriamanitra izay feno fahasoavana sy fahamarinana, dia Andriamanitra tonga nofo. Ny tompo Jesosy izay endrik'Andriamanitra tsy hita no namoy ny ainy ho famonjena ny olombely, ary akora ny fahazavany sy ny heriny entiny teto eo amin'ny tenany mihitsy no hitoeran'ny fahafenoan'ny fomba n'Andriamanitra rehetra. Sarotra ho an'ny saina ny hatakatra ny voninahitry ny fiandrianan'i Kristy, ny zava-miafy ny famonjaina, ary efa naloa ny vidin'ny fanavotany taranak'olombelona, nivelatra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana ny tenan'ilay zanak'olon'Andriamanitra izay tsy misy kilema, ary nilanja ny fahorintsika izy. Izany indrindra ny tokony hatsapahantsika ny maha-Andriamanitra feno azy sy ny mahabe fitiavana azy, fitiavana izay tsy lany mamina fa aposany amin'ny olony, amin'ny zanany rehetra, izay manaiky hiasany indrindrandrindra tahaka ny asany tamin'ny Lotera, tamin'ny Knox, tamin'ireo mpanao fivavahana ireo, dia iriny ihany koa ianao hiasany. Noho izany dia sokafo ny varavaran'ny fontsika, sokafo ny varavaran'ny saintsika, hiasany mba hanoroany hevitra antsika, ka ho fitaovana tena vita be amin'ny asan'ny tompo tokoa isika.
azontsika atao zany mandray an'izany na ankehitriny zao aza, tsy mba mifidy tavan'olona Andriamanitra, tsy mijery ihany koa ny zava-dratsy sy vitantsika tany amin'ny lasa, fa hanao olombelona mety lava ihany isika, kanefa ny fanoloran-tena zany no jeren'Andriamanitra antsika, ny fahavonona antsika ho hanaiky ihany koa fitaovana ho ampiasainy hitondra ny fahamarinana. Ary rehefa manaiky hitondra ny fahamarinana sy ny fahamasinana isika ihany koa lasa olo-marina ary lasa olo-masina satria manaiky hitondra izany. Enoky dia ny riko dia anao dingana vaovao androany, miraisa amin'ilay tomponao ary amin'izay vavaka izay ataon'io maraina dia mandraisa fanapa-kevitra vaovao. Mivavaka isika. Raha ny malala tsara indrindra mbola velom-pisaoranao izay eny amin'ny teninao izay nomenao anay anio. Tompo hifonanay aminao fa izahay izao dia mpanota tokoa ary tsy mendrika anao, mamondrafo aminay mamelany elokay. Tanao amin'ny tananao mahery izahay ary ameteza ianao hiasa ao anatinay. Anio dia hanolo tena ho anao izahay ka ny fonay ho anao tobia ao aminay ary hitoetsaina rehetra dia aoka ianao no hikide azy amin'ny zavatra rehetra tokony atao. Tompo ampiasao izahay, ampiasao ny isa-tokantrano izay manaraka izao fandarana izao, mba tokantrano hitorian'ny filazantsara anao. Anaran'i Jesosy, amen. Miaro